Miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy ankafanina indray no hitafana aminao amin'ity voalohan'ny taona dia ato anatin'ny fandaharana mety ho toetry ny andro hatrany. Ao anatin'izay toetry ny andro izay ary araka ny antsika amin'ny sarin'ny zanabolana dia aty andrefana aloha no tena ahitana an'izay oram-baratra izay amin'ny ankapobeny vokatry ny fisian'ity izay tahantsika ato amin'ny lakandranon'ny Mozambika ity. Ny misongadina anankiray koa dia ao anatin'izao fahavaratra izao dia maina amin'ny ankapobeny amin'iny analamanga iny ho an'ny telo andro manaraka. Toraka izany ihany koa ny faritra Atsinanana analanjoropo iny manodididina ny ilany Atsinanan'ny faritra Betsiboka tapany atsimon'ny faritra Sofia iny tapany atsimon'ny faritra Sava iny. Zay amin'ny ankapobeny fa hojerentsika amin'ny atsipiriany kosa izay toetry ny andro izay. Ho an'ny rapitso maraina aloha izany dia mitoetrany ny rotsakorana izany hoe sisa norambaratra ho an'ny morotsiraky ny faritra Sofia sy ny faritra Boeny mahazo ny morotsiraky faritra Melaky ny faritra Menabe ka taty amin'ny manodididina ny Morombe iny. Ny ankoatr'izay kosa dia ifandimby Rahona sy ny Masoandro. Ny tolakandro kosa indray dia mitohy ny oram-baratra araky ny efa nilazaintsika teo aloha ho an'ny faritra Melaky, Menabe, Atsimo andrefana, Androy, Anosy, ny Orombe, ny ilany andrefan'ny faritra Vakinakaratra sy Amoromanisy Tomatihatra iny sy ny Bobolava iny. Somary maina kosa dia amin'ny Analamanga, ny ilany Atsinanana Afovoantany iny, ny faritra Naratra Mangoro, Atsinanana, Analanjoropo ary ny faritra Sava misy tandrifin-drahona amin'ny Serana na izany ary ny tapany avaratry ny faritra Sava sy ny faritra Diana. Ny vinavinatsika ho an'ny maripana kosa indray dia manodidina ny 20 eo aloha ny aty amin'ny faritra Afovoantany ny ambony indrindra raha tonga 20 ny morotsiraka Atsinanana sy 20 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka Andrefana, 30 mafana indrindra manerana Anosy ho an'ny rapitso dia any Antsohi no ahitantsika izay. Toy ny toetry ny andro ihany raha ho an'ny Zoma kosa indray dia ny tolakandro moa dia mitoetra ny oram-baratra izany aty amin'ny faritra Anosy Androy hatrany Atsimo andrefana, ny ilany andrefan'ny Orombe, Menabe, mahazo faritra Melaky, Boeny, misy tandrifin-drahona ihany koa mety harangotroka ny tapany avaratra Analanjoropo iny, ny faritra Sava sy Diana ary Sofia. Ny ankoatr'izay dia mbola maina hatrany aloha ny amin'ny Afovoantany sy ny Atsinanan'ny Afovoantany rehetrarehetra ity. Ny maripana ho an'ny Zoma dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 ny aty amin'ny faritra Afovoantany ny ambony indrindra, ny aty amin'ny morotsiraka Atsinanana dia 20 ka hatramin'ny 30 raha tonga sy 20 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny Anosy. Ny mafana indrindra kosa aloha dia maheva tanàna 30 degré Celsius raha tonga 30 degré Celsius aty Antsohi aty. Amaranantsika ny toetry ny andro ho an'ny sabotsy dia mbola any amin'ny avaratra andrefana sy atsimbony oram-baratra amin'ny ankapobeny izany hoe Diana, Sofia, Boeny, ny faritra Melaky sy Menabe mahazo an'ny Atsimo andrefana, Androy ka taty amin'ny Anosy aty mahazo ihany ny ilany andrefan'ny Bongolava sy aty amin'ny Tomatihatra iny. Somary mandrandrahona fotsiny ny aty amin'ny Afovoantany, ny Atsinanan'ny Afovoantany sy ny ilany Atsinanan'ny Anosy maina izany amin'ny ankapobeny. Ny maripana vao vinavina ho an'ny sabotsy kosa indray dia somary tafakatra 20 ny aty amin'ny Analamanga aty izany hoe 20 ka hatramin'ny 20 ny Afovoantany, 20 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka Atsinanana, 30 ny morotsiraka Andrefan'ny Anosy. Ny mafana indrindra kosa dia any Atsimo aloha 30 degré Celsius aty amin'ny faritra Androy aty Tsiombe ary 30 degré Celsius ihany koa aty amin'ny Maheva tanàna aty. Dia izay indray ny toetry ny andro mankasitraka anao anaraka izay hatramin'ny farany manasona hatrany anaraka ny fandaharana mety toetry ny andro amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.